Falita fahoana aminao indray ny tenako tompy kilasy tompy amin'ity arivany alatsinainy ity. Manasana ao ampanajana araka izany izy eto amin'ny fahitalavitra mba dia hoe anaraka hatramin'ny farany vaovao antsika. Ny mahakasika indrindra ny fanindrina ny gouvernement izay isan'ny vaovao nisongadina tamin'ity androany ity no dia anokavantsika avy hatrany ny vaovao antsika. Raha natsangana ny gouvernement Ravelonarivo Jean omaly dia ireo mpikambana atao amin'ny gouvernement Akolo Roger no petsaka tafajanona no ireo vaovao no tendrena. Omaly teny amin'ny lampam-panjakana teny Iavoloha no nanaovana ny fanendrena ny mpikambana ao amin'ny gouvernement. Tafajanona telopolo ny sampikambana ao amin'ny gouvernement Ravelonarivo Jean ka nivalo amin'izy ireo ihany ny vao nitendrena fa ny ambiny kosa dia ny teo aloha ihany naverina nanafindra ministera. Ho an'ireo vaovao voatendry dia isan'izany Beatrice Atala lasa ministry ny raharaham-bahiny, Henri Rabesahala ministry ny varotra, Rakotoarimanana Gervais François no ministry ny vola sy ny teti-bola, Andriamanarivo Mamilalatsiny no ministry ny fahasalamana, Beboarmy Saralava no ministry ny tontolo iainana, ny ala sy ny ranomasina, Brigitte Samuel ministry ny kolotsaina sy ny asa tanana, Andrianjato Vonson ministry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana, Arontina Real ministry ny mponina. Tao kosa ireo ministra ny vanatoerana ka nisan'izany Antelme Ramparany izay lasa ministry ny fiompiana Nandimby Antadafara, Horace Gassian lasa ministry ny angovo sy ny solika raha ministry ny fampianarana teknika teo aloha, ka Ramanatsoa Benjamina no ministry ny fampiofanana arakasa raha ministry ny fizahantany teo aloha, ary voatendry ministry ny indostria Narsan Rafidimanana raha ministry ny varotra teo aloha. Fito kosa ireo ministra sy tavaverina intsony ka anisan'izany Ramatoa Zafitrimy Lalarsoa ministry ny raharaham-bahiny teo aloha, Jules Etienne Roland ministry ny indostria teo aloha, Razafindravonina Jean ministry ny vola sy ny teti-bola teo aloha, Randriamampionina Jean Martin Nahidadafara ministry ny fiompiana, Joasy Eleonore ministry ny mponina teo aloha, ary Randrenarsoa Vaonalaroy ministry ny kolotsaina sy ny taozavatra. Araka nambara filoham-pirenena matetika dia nisy ny tombana natao na ahafahana nanendry ireto ministra ireto, ka ireo tsy voatazona izany mazava ho azy fa tsy nahatanteraka ny andraikina nandrasana taminy, ary ireo voatendry vaovao kosa dia inona fa hamahany olana sedran'ny mponina andavanandro tahaka ny délestage, fiakaran'ny vidim-piainana sy ny tsy fahandriam-pahalemana ary ny hafa koa.